Mbola tsara antsika jiaby manaraka an'ity fandaharantsika ity Zarahery laharana fahatelo. Miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandaharantsika zany fandaharana Zarahery laharana fahatelo no atolotra antsika indray zany androany dia izay fandaharana izay dia mitondra ny lohateny manao hoe fahaizana araka ny fo sy ny tena. Ao anatin'ilay fahaizana hiatrehana ny fiainana foana zany tsika zany zao aloha dia misy karazany telo io fahaizana io. Fahaizana voalohany fahaizana ato amin'ny saina, dia ny faharoa zany fahaizana ato amin'ny fo amin'ny tenantsika zany, ary ny fahatelo fahaizana ivelantsika, fahaizana eo amin'ny fiainana izay momba ny fiarahamonina. Ny fahaizana ao amin'ny saina dia mifantoka amin'ny fomba izay fahalalana hiatrehantsika ny fiainantsika, fa ny fahaizana amin'ny tena araka ny tena sy ny fo indray kosa zegny dia izay dia miompana amin'ny fihetseham-pontsika, miompana momba ny tenantsika, ny fahafantarantsika zany ny tenantsika, haintsika zany ny tenantsika, fantatsika zany ny tenantsika, hainao zany ianao, iza moa zany ianao, zovy anà, haintsika zegny hoe karakôry tsara moa zany zaho ty rehefa misy toe-javatra mitranga. Izay ilay hoe fahaizana, fahaiza-manao amin'ny fo, fahaiza-manao amin'ny zava-dehibe ty aloha hevitra fa ity fahaiza-manao faharoa ty, satria io zany dia mampiseho mihitsy ny zavatra, ny hery zany efa nomen'Andriamanitra antsika ahafahantsika miaina. Amin'ny Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo misy fanambarana toy izao: ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Misy hery zany miasa ato anatintsika ato, anatintsika akato, amin'ny fontsika akato misy hery, izay hery izay zany no raisitsika avy amin'Andriamanitra, avy aminazy, ary izy io zany io hery nomen'Andriamanitra io zany ahafahantsika manao mihoatra, mihoatra ambony lavitra, ambony noho n'izay efa haintsika, noho n'izay efa fantatsika, ambony, ary izay hery izay miorina ato amin'ny fontsika. Inona zany ilay hoe hery fahaiza-manao araka ny tena, araka ny fontsika io zany? Rehefa haintsika zany ireto zavatra manaraka ireto, ary io zany mbola ho hazavaintsika io fanazavana, fampidirana fotsiny an'ilay karazan'ilay fahaiza-manao no atao zao dia anontania ny tenanao hoe firy amin'io zany ny anananao, fa mbola ho resahantsika tsiraidray zany zareo, ka ho tanisaiko aminareo zany hoe ireto avy zany ilay fahaiza-manao ao amin'ny tena, ao amin'ny fo, araka ny ao amin'ny fontsika zany. Reto rehefa haintsika reto zavatra reto, voafehintsika reto zavatra reto, haintsika zany magnano anazy, hiainantsika amin'ny fiainantsika, dia afaka ny miatrika ny fiainana tsara, miatrika ny fiainana amin'ny fahombiazana sy tsy amitahotra zany isika. Ireto avy zany izy: voalohany, mahafantatra ny tenantsika isika, haintsika ny fahalementsika, haintsika ny tanjantsika, haintsika ny zavatra inontsika sy maharesy lahatra atsika. Isika tsirairay avy dia tokony mahalala izao no mampalemy anà. Rehefa amin'ny raha karan'ity za malemy, amin'ny raha karan'ity za matanjaka, ary amin'ny raha karan'ity haiko tsara ny raha ataoko. Faharoa, isika koa zany dia manana fahatokisana, tegna manana fahatokisana, ary fantatsika zany ny mombantsika ny soatoavina, ny valera, valeur ozy ny teny vazaha, fa ataoko valeur fa sao de ataonareo tsy mahay teny vazaha eo za ty, bon hay mba misy haiko igny valeur zegny mba haiko fa valeur manko zegny manko filaza azy valeur. Anà tsy mahatoky valeur anà, anà tsy mahatoky valerako, ka le valeur eto zany le mahatsikatsika mihitsy, haintsika io zany. Io de nomenany itsika tsirairay avy samy nomen'Andriamanitra ny mampiavaka antsika, ka tokony ho fantatsika zany izay mampiavaka antsika ty. Tsy mahatoky valeur anao moa anao, ino moa raha mampatahotra anao aminazy ty? Ka mila fantatrao zany izay iza zany ianao. Fahatelo, haintsika koa zany mifehy ny fihetseham-po rehefa malahelo, rehefa tezitra, rehefa faly, rehefa tezitra, rehefa vignitry, hainao zany rehefa misy raha zay tsy hitanao zany zay atao aminazy, avy asira igny ianao zany de halako, mahakamo anà,
mahadenidehina aby izy. Hainao zany hoe mifehy ny fihetsem-ponao, hainao koa mampiseho ny fihetsem-ponao, hainao koa ny mampiseho ilay filàna hoe misy zavatra ilainao zany araka ny fihetsem-ponao. Fahaefatra indray koa zany dia hainao ny maneho alahelo, hainao ny maneho fifaliana amin'ny hafa. Misy toe-javatra mitranga amin'ny hafa zany dia hainao zany mitsetra moa zany fombalazana zany, hainao zany hoe mampalahelo anahy aby izy, de asehonao mitoetranao mihitsy zany fa tsy ambava fogna. Misy olo manko manao an'izay fa ambava fogna zany izy io fa tsy amin'ny fo, tsy mipoitra avy amin'ny fony eo zany raha io fa de ambava ke foana izy manao an'le azafady. Misy le fomba fiteny azafady njôvy mazigny zay, hitsahany zany ianao anaovany raha tsy manjary avy akeo izy mody magnano azafady. Ka tsy zay zany le izy eto fa tena hoe hainao zany, hainao miantra, hainao zany mampiseho hoe malahelo za na faly za miaraka aminao zany. Eo koa zany ny fahaizanao mifehy ny rarin-tsaina. Io le rarin-tsaina io zany le ataondry zareo amin'ny teny angalisy hoe stress zany hoe misavoritaka zany ny ati-doha, vaky lohanao, vaky talan-doha io, maro zany raha mangotrakotraka manko izy io, mangotrakotraka zany ati-doha, motera, de hainao zany mifehy mandamina anazy. Manaraka zay koa zany miatrika toe-javatra sarotra, na misy fiovana koa zany eo amin'ny fiainana, misy zavatra miova tampoka eo amin'ny fiainana, misy fiakana eo amin'ny fiainana, de hainao zany miatrika aminazy hoe tony ianao zany, na anao mety tsy tony fa taitra ohatran'ny olona rehetrarehetra, de avy eo zany ianao fantatra hoe rehefa misy fiakana zany, misy zavatra maneno ohatr'izao fomba fanaovako azy. Fanampin'izay koa dia fantatrao ihany koa ny fikolokoloana ny fihetsem-ponao zany mba hahatonga anao voaharo amin'ny toetra zay manimba. Toetra zay manimba zany hoe le toetra manimba lazaiko zany mety fanapahan-kevitra andeha hamono tegna. Misy an'le hira igny hamono tegna zaho, haintsika toy ny zay hira zay. Ka izay ialana amin'izay hoe za ty kivy ratsy, za ty malahelo mafy za ty, andeha hamono tena, andeha handratra tenako za ty. Misy olona zany igny le tezitra vignitra igny izy de dakidakany aby raha jiaby. Misy namako zay nisy raha nahavignitra anazy nidakany i pneu kodiarana, i pneu sao de zany tsy an'ilay ngiahy ty le pneu ataony pneu, nidakany zany pneu-ny tomobily igny, angaha tsy folaka ndraiky tongony igny. Ka zay le feheza fahaizanao mifehy le fihetsem-po mba hahatonga ny fihetsem-po tsy handratra na hanapotika anao fa kosa hiteraka fahatokiana ho anao zany sy fahatokiana eo aro amin'ny manodidina anao. Manarak'izay koa, ianao koa zany amin'ity le hoe amin'ny fo sy ny tena ty zany dia mahay mametraka tanjona anao, tanjona apetraka amin'ny fiainana amin'ny ho avy, hoe zao ny zavatra tiako atao, ka io zany tsy revirevin-gahatra foana raha agny, raha tsy eritreretinao tanteraka aby fa mametraka tanjona anao, na revin-gahatra koa anie atao le tanjona fa manao programa zany, ity zany ny dinga anarako karan'izao, ity aby raha zegny raha mila ataoko mba hanatrarako hoe raha tiako atao igny, i objectif zay moa le filazantsika anazy, objectif atsika iny zany le tanjontsika, asiako teny farantsay kely any satria zay mety azahoan'olo sasany anazy zany. Ary ny farany dia miverina zany tsika am'le hoe inona moa zany ny antony ivelomako ty, misy antony. Isika eo tonga eto amin'ity tany ity noforon'Andriamanitra navela no tonga eto tsika, misy iraka nampanaofiny antsika, fantatsika zany zay iraka zay ary resy lahatra tsika amin'izay iraka ampanaofin'Andriamanitra antsika zay. Zay le hoe fahaiza-manao. Rehefa haintsika zany ireo, na ny maro amin'ireo dia azo antoka mihitsy ny ahitantsika fombiazana amin'ny fiainana, mahery, mahay amin'ny fiainana, mahomby amin'ny fiainana. Zay le zara hery fahatelo, fahaiza-manao araka ny fontsika, fahaizana manao miorina amin'ny fo ary fahaiza-manao eo amin'ny tenantsika. Ny faniriako de ny ahafahantsika mandinika sy mieritreritra inona amin'ireo no ananana sy tsy mbola ananana, fa mbola ho jerentsika tsirairay zareo tsiraikaraika izy jiaby regny zany, le fa zao zany mbola fampidirana zany ataontsika fampahafantarana anazy, fa zao zany nao fa mieritreritra firy am'le nambarany teo am'le sivy nambarany iny zegny, firy aminazy iny ny ananako, fa ireo zany kendreny ny ananana n'izy jiaby mba hahatonga antsika zay nahita fombiazana. De aza adino le teny n'Andriamanitra nitsoahantsika tao amin'ny boky ny Efesianina 3:20.
ary ho amin'izay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra eny, mihoatra lavitra no izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa atao anatintsika. Izany hoe Andriamanitra izany efa nanomeny io antsika ary mihoatra lavitra, ary izay hery amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny vatana izay dia ahafahantsika manao zavatra maro na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ka dia mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka olo jiaby, misaotra antsika jiaby nanaraka hatramin'ny farany. Samby tain'Andriamanitra, samby tsara.